Anio alakamisy fa 14 ny volana Mey, taona 2020. Andro ny akarana ary andro andraisana ireo katekomena dia amin'ny faharetana ihany koa ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Mbola andiniantsika hatrany ny lohahevitra manao hoe miasa ao amin'ny ny fanahy masina. Andeha ary isika riavana hitsangana hihira ny hira fanentanana amin'ny hazakazaka masina. Fisaorana sy ho fideranan'Andriamanitra dia andeha raha antsika mamaky ny salamo izay efa voalahatra manao hoe faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah, ny tongotra efa mijoro eo anatin'ny vavahadinao ry Jerosalema ô. Dia anao ry Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Any ny akaran'ny firenena dia ireo firenen'i Jehovah. Lalàna amin'ny Israely izany mba hisaotra ny anaran'i Jehovah. Fa any misy seza fitsarana mipetraka dia ny seza fiandriana ny mpianakavin'i Davida. Amen. Yes.
Hivavaka isika. Faly tokoa izay ry Andriamanitra rainay eo, fa afaka manatona eto an-tranonao, afaka mijoro eto anatrehanao amin'izao androm-pahasoavana izao. Misaotra noho ny nanomezanao anay an Jesosy Kristy zanakao famonjenao anay, ka nahazoanay fahavelomana tahaka izao. Misaotra fa ianao no mampatsiahy anay, ka afaka miombona eto an-tranonao izay ankehitriny. Tompo, misaotra anao ihany koa ny amin'izao andro lehibe sarobidy nomenao anay sy ny fiangonanao izao. Kota io ary Tompo, ho tanteraka, ho lavorary izay rehetra tanterahanay eto, na ny fampampiavahana iombonanay izany, na ny fandraisana ireto katekomenina ireto, ho isa mpiobon-dra tabatra aminao. Ho voninahitra ao anay izay rehetra tanterahanay. Amen. Heno amin'ny fanajana ry havana, ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Ary ho alan'ny olona rehetra nareo no ny anarako, nefa tsy hisy overina dia singam-bola iray eo amin'ny lohanareo azy. Amin'ny faharetanareo no atananareo ny ainareo. Amen. Mivavaka isika. Tompo, efa nambaranao taminay tokoa, fa ho alan'ny olona rehetra izay, raha manaraka anao, raha miny ny anaranao, raha manambara ny anaranao. Kanefa ho ianao hoe, raha maharitra amin'izany izahay, dia ho velona ao aminao. Indrisy anefa Tompo, fa tsy narahanay akory izany teninao izany. Ary ninay nodikaina mihitsy aza, matetika raha misy mankahala izahay, dia tezitra amin'ireny mpankahala ireny, ary mifofo fankalahana amin'izy ireny ihany koa aza. Manamafy ny fonay izay Andriamanitra, ary miziriziry amin'ny hevitray fa tsy mino ny anatra izay omenao. Tsy manaiky diso ihany koa izay, ko ankehitriny izay Tompo, manantona anao, hiantrao izahay, vonjeo izahay, fa ianao ilay be fiantra, ianao ilay be indrafo, ka mitahiry famindrampo an'ny olona rivo mandimby, ary mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana. Ko amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany, sy angatahanay famelan-keloka avy aminao. Amen.
Ireo samy fifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ry havana, ny teny famelan-keloka izay atolotry ny tompo ho antsika. Hoy ny tompo, izay maharesy dia tafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarana eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho, fa hanaiky ny anarana eo anatrehan'ny draiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Ho ambary ary fa voavela ny elokareo no ny anaran'ny tompo, lidera azy. Andesika ry havana izay natsiary voavela eloko, dia hanambara ny mpahibe maso ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana laharana voalohany manao hoe: mino an'Andriamanitra iray tsy tompo hanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronona tamin'ny fanahy masina, nateraka mahery fihetsiny, nijalona raha-patipotolatra, nombona tany sy fijaliana, maty ka ny alevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsanga tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao ny an-danitra, mipetraka famananitra tsy tompo, avainy miviny tsara vela sy maty, mino fanahy masina aho, fiangonana masina manera zao tontolo izao, fiangonana masina, famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tonga amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tarona isika izao ry havana, koa aoka hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra hihira ny hira izay efa voalahatra. Miarahaba ny ankizy sy ny tanora rehetra anaty tratra izao andro ny akaran'izao, andeha isika hivavaka.
Jesosy tomponay ao indreto indray izahay ankizy sy tanora mivonina andre ny teninao dia mifananao masina hanokatra ny sainay ary indrindra tompo hanokatra ny fonay ahaizanay mandray izany teninao izany amin'ny anaranao Jesosy ary no anaovanay mivavaka amen. Ny Lioka toko 420 ny andiny 9 indray ankizy sy tanora no akatsika lesona amin'ity anio ity. Lioka toko 420 ny andiny 9. Hovakina amin'ny anaran'i Jesosy, ary ianareo no vavolombelona izany. Ary ianareo no vavolombelona izany. Amen. Jesosy Kristy ankizy sy tanora tamin'izy tetỳ amin'izao tontolo izao dia niara-ny aina tamin'ireo mpianany, niara-dia tamin'ireo mpianany dia tao anatin'izany izy dia efa nampafantatra an'ireo mpianan'ireo ny zavatra tsy maintsy hanjo azy sy izay zavatra tsy maintsy haretany. Izany hoe efa nitantara mialoha tamin'ireo mpianatra ireo izy izay zavatra hanjo azy sy izay zavatra iainany. Efa fantatry Jesosy mialoha izany ankizy sy tanora ny hoaviny sy ny toy amin'ny fiainany dia nilaza tamin'ireo mpianatra ireo izy fa tsy maintsy ho faty, tsy maintsy hijaly ary tsy maintsy hitsangana maty dia hiakatra ho any an-danitra ihany koa. Dia rehefa nitantara izany tamin'ireto mpianatra ireto Jesosy dia tsy nino ny mpianatra tamin'i Jesosy nitantara fa rehefa tanteraka sy niseho avokoa izay rehetra nitantarain'i Jesosy dia gaga ilay mpianatra, gaga reto mpianatra reto ary teo izy vao tena nino hoe ay tena marina ary tena tanteraka tokoa ilay zavatra rehetra nitantarain'i Jesosy tamin'izy ireo. Dia hoy Jesosy tamin'ireo mpianatra ireo hoe ary ianareo no vavolombelona izany. Satria ny vavolombelona rakizy dia nanatrika ny zavatra nitranga sy nahita ny zavatra niseho dia afaka manambara amin'ny hafa sy mitantara amin'ny hafa ihany koa izay rehetra hitany sy izay rehetra reny. Dia isika koa izao ankizy sy tanora efa mahafantatra ny tantaran'i Jesosy satria isika mianatra ny tenin'i Jesosy, mianatra sekoly alahady dia ampahafantarin'ny mpampianatra antsika ny tantaran'i Jesosy dia efa fantatritsika izany izao ny tantaran'i Jesosy dia andeha koa isika ho vavolombelona tahaka ireo mpianatra Jesosy ireo dia ampahafantatra ny namantsika ny tantara izay ny ainan'i Jesosy, ny tantaram-pamonjena izay nataon'i Jesosy satria isika no nampahafantarina izany dia isika izany no vavolombelona izany tantaran'i Jesosy izany ankehitriny. Andeha ingera ankizy sy tanora averintsika indray mandeha atao mafy be ilay soratra masina teo hoe Lioka toko 420 ny andiny 9 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary ianareo no vavolombelona izany. Amen. Mbola hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny teninao izay omenao anay ankizy sy tanora isan'andro. Fa ianao tokoa dia mampafantatra ny fiainanao aminay mba hiainanay. Dia ankehitriny dia isan'ny vavolombelona izany tantaram-piainanao izany ny ankizy sy tanora. Dia taio Tompo mba hahay hanambara izany ho andreo namana, ho andreo mpiara-mianatra mba hinoana izy ireo tokoa ny teninao sy ny mombanao Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao ary no anaovanay ankizy sy tanora izany mivavaka izany. Amen.
ivavaka isika ry Andriamanitra rainay zay ny an-danitro misaotra anao zay amin'ny anomezanao anay zao fotoana izao amakina sy hanona ny teninao mangataka amin'ny fanainao masina hiasa amin'izay maki ny teny mba tsy hisy diso ny torony afatrao ianao ny ampiteny azy ka tsy hanambara afa-tsy ny sitraponao ary izahay mpiaino kosa sokafo ny foamam-pananay andrasanay ny afatra ny amin'ny asan'ny fanahy masina ao amino amin'ny anaran'i Jesosy amen. Iara-maki sy hain'ny soratra masina isika izany dia hita ao amin'ny fanekena taloha ao amin'ny bokin'i Isaia toko 112 andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary isy lofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese, ary isy mitrebona avy eo amin'ny fakany. Ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavahan-tsaina, ny fanahin'ny fandora-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana amin'i Jehovah. Ary ho anitra kasitrahana aminy ny fahatahorana amin'i Jehovah, ka tsy saraka araka ny hita amin'ny masony izy, na piaiky araka ny reny sofiny. Fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary omeny rariny ny mpandevitra amin'ny tany. Amely ny tany amin'ny tsorakazo amin'ny vavany izy, ary ny fofonain'ny molony no amin'ny nono ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany, ary fanahy matoky no fehikibony. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Lioka toko 4:20 ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina toko 7 andininy 1 ka hatramin'ny 4. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia hoy izy taminy, izao ny teniko izay lolazaiko taminareo fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nandratana teo amin'ny lalàny misesy sy mimpaminany aran'ny salama. Dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina. Ary hoy izy taminy, izany no voasoratra fa Kristy hiahitra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Ary mba ho toriana amin'ny anarany fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema, ary anareo ny vavolombelona izany. Ary indro izao mampitondra ny teny fikathan'ny raiko ho anareo, fa mitoery eto an-tanàna, mandra-panafiana anareo amin'ny hery avany amin'ny avo. Ary Jesosy nitondra azy hatramin'ny Betania, dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy, ka nakarina ho any an-danitra. Ary izy ireo nitsaoka azy dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra. Ary teo akianjan'ny tempolo isan'andro izy nakalaza an'Andriamanitra. Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanàna ankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Fa efa maty ianareo ary fiainanareo miara-miafana amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Amen.
manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika fiangonana tafaombona amin'izao andro niakarana taona 2020 izao ry havana miarahaba indrindra nareo katekomenina sy ny ray aman-dreny ny ray tapo ny fianakaviana ankonana izay omen'Andriamanitra fahasoavana manokana ka novanginy tamin'izany fahasoavana izany tonga amin'izao andro niakarana andraisana ho mpandray ny fanazan'ny tompo anareo izao. Eo amin'ny filazantsara araka ny Luka toko 420 ny anjininy 10 hatramin'ny 13 no iombonantsika mandritra izao toriteny izao. Luka toko 420 ny anjininy 10 hatramin'ny farany. Fotoana miavaka masina fitaom-pahasoavana manokana ity fotoana ity ho antsika eto amin'izao fitandremana izao araka ny fanambara tany amin'ny fitariana sy teo am-panomboana ny afatr'Andriamanitra. Fotoana miavaka fitaom-pahasoavana satria andraisantsika fiangonana ainga vaovao, andraisanareo katekomenina andraikitra vaovao ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny Luka toko 420 andininy 10 hatramin'ny 17 dia milaza indrindra ny trangan-javatra tamin'ny fotoana niakaran'i Jesosy Kristy ho any an-danitra. Tsy fiafarany zany, tsy hoe vita hatreo, fa tena fanomboana dingana vaovao. Vita ny vita, tapitra ny fahavelomany tety an-tany, niakatra ao any an-danitra izy hiara-manamboninahitra amin'Andriamanitra, hipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, hifona ho antsika. Fa ny an'ny fiangonana tsy vita eo, ny an'ny tompony toy ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra ny an-danitra, ny an'ny fiangonana tsy nifarana teo fa mbola mitoy. Fanomezana, fahefana, fitahiana ary fanirahana. Izany no hitantsika ao amin'ny tantaran'ny andro niakarana ao amin'ny filazantsara araka ny Luka. Mariana moa fa raha ny filazantsara dia Marka sy Luka no ahitana ny tantara ny andro niakarana. Ao amin'ny Marka dia ny toko 9 andininy 7 hoy ny soratra masina, rehefa niteny taminy izy dia nakarina ao an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Io ihany andininy tokana amin'ny filazantsara araka ny Marka. Ho an'ny Luka, akoatra ny eto amin'ny filazantsara dia mbola manampy manazava bebe kokoa ny amin'ny andro niakarana izy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1 andininy 1 hatramin'ny 12. Zava-dehibe eto amin'izao filazantsara araka ny Luka milaza ny amin'ny niakarany Jesosy ho any an-danitra izao dia ilay Jesosy niakatra fa tsy nandao na nanary ny fiangonana. Mbola nitsodrano ny fiangonana izy rehefa akarina ho any an-danitra. No hoe tsodrano dia ny fanambarana ny fiainana voadidy ny fitondran'Andriamanitra isan'andro mandrakariva ary mandrakizay. Raha nitsodrano ny tompo dia te ilaza hoe ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainany reto mpanaradia azy dia voadidy ny fitondran'Andriamanitra isan'andro mandrakariva ary mandrakizay. Izao andia ny otrontsika izao na ny amin'ny andro niakarana na ny ho avy amin'ny Pentekosta dia misalotra ny anarana hoe faharetana. Ndehary ny loha hevitry ny toriteny ataontsika hoe mahareta ao amin'ny Kristy. Mahareta ao amin'ny Kristy, ny andininy 10 sy 15 amin'ny soratra masina eo ambany masontsika dia milaza fa mitsodrano antsika i Jesosy Kristy. Raiso ny tsodranony. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo, Jesosy nitondra azy hatrany Betania dia nananatra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary raha mbola nitsodrano azy izy
dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Nanandratra ny tanany nitsodrano ireo mpanaradia azy ny fiangonana ankehitriny raha lazaina i Jesosy Kristy. Tanana misandratra milaza fa mitantana ny tompo. Tanana misandratra milaza fa manohana ny tompo. Tanana misandratra milaza fa manome izay ilaina ny tompo. Izay asan'ny tanana rehetra dia ambaran'ilay tanana misandratra ombany mitsodrano ny tompo. Izany no ilazana ny hoe raha mitsodrano ny tompo niakatra ao any an-danitra izy dia tsy milaza velovelony hoe tapitratreo ny fisiny eo amin'ny fiainantsika, mainka mafy azy satria amin'ny fitondrany ny fiainantsika dia eo amin'ny tanany, amin'izay mety fahavoazantsika dia eo amin'ny tanany manohana, amin'izay mety ilaintsika dia eo amin'ny tanany manome. Nitsodrano ry havana ao anatin'ny liturgia fanompoam-pivavahana izay imbonantsika any amin'ny voalohany sa any amin'ny farany, fa tsy mamarana akory iny fa iny indrindra no manomboka. Vita ny fanompoam-pivavahana, mandeha ianao mandray ny iraka arak'izay nampanaovy ny tompo, mandeha any ianao, fa ny fiainanao andavanandro dia ombany. Tohanana ianao raha mila enjery, fa mety anjoa atsika mpandray fanasan'ny tompo zany. Raha miady ianao dia mbola hampiny ihany, tsy mandao atsika Andriamanitra. Tena ny andavanandrom-piainantsika mihitsy no atery ny tsodrano izay tononona amintsika eny ampamaranana ny fanompoam-pivavahana. Zava-dehibe ry havana ny fahafantarantsika fa rehefa vita ny asan'ny tompo nakarina ao any an-danitra izy dia mbola manatsotra ny tarany, mitantana, manohana, manome ho an'ny fiainanao andavanandro. Raisoa ny tsodrano ny tompo. Betsaka ny olona izay mety hoe very lalana, tsy mahita izay atao tsony andavanandro. Ho azy ary dia inona ny ataoko? Fanontaniana dia hoe raha mpivavaka izy tena noraisiny ve nitsodrano tao amin'ny fiangonana. Ny fanontaniana dia ny hoe moa mieritreritra ny tenany ahita lalakombahany eto amin'izao tontolo izao be sampanandalana ve izy? Raha te handroso na te handeha. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, misy olon-dehibe very lalana, misy tanora mieritreritra tapidalakale te handeha fa tsy fantatra hoe ho aiza ary. Misy voafefin'ny fahazaran-dratsy ka voafatotrao tsy afa-manao na inona fa dia iny foana ihany, dia izao ange eo amin'ny fiarahamonina iainantsika ankehitriny, ny alahady manoloana ny azo fijalian'ny tompo, voasolon'ny zoma manoloana n'inona masikita sy ny tariny. Ary maro aminareo reo no voafatotra izany. Alahady lasa voasolo karazam-pivavahana hafa. Rerak'ilay zoma, bizambizana sabotsy, voatafika satana alahady, tsy tonga intsony, maka ny tsodrano hiatrehana ny fiainana andavanandro. Ary indray ny fanakiana baiboly izay nanaovana fanekena ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo, famakiana baiboly dia nosoloina FB samihafa. Nandray ny tsodrano ve isika? Hahita ny lalana andianana ve isika eny amin'izao tontolo izao raha manolo ny andro hivavahana amin'ny andro anarana-po amin'ny nofo? Ahita lalakombana ve isika? Hazava ve ny lalana andianantsika? Raha soloantsika FB samihafa ny famakiana ny baiboly izay ambarany soratra masina fa fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalana. Mitsodrano ny fiangonana ny tompo, manolo tanana izy tantana, manolo tanana izy anohana, manolo tanana izy anampy amin'ny ady, manolo tanana izy anome izay ilainao.
raisoa ny tsodrany tompo mba hamerina anao indray ao amin'ny fiainana misy fiadanana. Izany no idirantsika amin'ny faharory avana. Rehefa nakarina ho any an-danitra ny tompo, voatolotra ny tsodrano, ny nataon'ny mpianatra dia tsy hoe eo dia nitanaka fotsiny teo, fa ny andinin'ny faharoa amin'ny dimapolo dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo, ary izy ireo nitsaoka azy dia niverina ho an'i Jerosalema sady faly indrindra. Niverina ho aiza izy? Ho an'i Jerosalema sady faly indrindra. Tanareo angamba ny fitariana teny am-piandohana ny salamo faharoa amby roapolo amby zato sy ny hira fanampy ny faharaiky ambin'ny folo. Miverina ho an'i Jerosalema. Ny hoe Jerosalema raha adika dia tanàna ny fiadanana, tanàna ny fanatrehan'Andriamanitra. Niakatra Jesoa fa ny mpianatra mbola eny amin'ny fiarahamonina, nankeny amin'ny fiarahamonina. Ny mpianatra nandray ny tsodrano dia nirotsaka eny amin'ny fiarahamonina ary maninona? Faly indrindra. Ny fiangonana izay tena nandray ny tsodrano ny tompo dia miverina eny amin'ny fiarahamonina fa tsy midy anatin'ny tritrin'efatry ny fiangonana miaraka amin'izay tsodrano. Sa hoe rehefa raisany tsodrano dia alao izay mbola hoety ihany, ohatry ny tsy andrinareo mbola tsy tsodrano ihany ve? Rehefa naharay tsodrano sika dia mirotsaka eny amin'ny fiarahamonina. Ny fiarahamonina izay mety feno fahoriana, ny fiarahamonina izay mety feno ady, ny fiarahamonina misy fifandirana, ny fiarahamonina misy zava-manahirana, fa miverina any ireo nandray ny tsodrano faly indrindra. Tena izany ve ny fiainantsika? Fiangonana avy nivavaka, misy mpandray fanasan'ny tompo tsy tohinina, misy mpandray fanasan'ny tompo tsy misy fifaliana fa aloka ny eny amin'ny endriny, misy mpandray fanasan'ny tompo tratra ny atao hoe raritsaina, stress hoy ianareo mpiteny vahiny, misy mpandray fanasan'ny tompo milaza hoe izay tiako ihany io ka manelingelina sy mibambahana ny mpiarabelona aminy. Misy mpandray fanasan'ny tompo mpandranitra ady. Ny mifanohitra amin'izay dia isaorana. Mpandray fanasan'ny tompo tena milamina, feno fifaliana, mpampiavana ary mampandefitra ny sitrapony anoloany ny sitrapony hafa. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, raha tena no raisitsika ny tsodrano, natolotry ny tompo anambarany famomba antsika isan'andro mandrakariva ary mandrakizay izy, dia mba ho mpandray fanasan'ny tompo tena hizara fifaliana sy ametraka fiadanana eny amin'ny fiarahamonina isika. Ho voaray soamantsara ianareo, nandrasana ely izany, heritaona farafahakeliny, tsofiny Jesoa rano ary iaina amin'ny fifaliana sy amin'ny fiadanana eny amin'ny fiarahamonina. Amboly fihavanana ao amin'izay misy fifantrafiana, hanatitra fifaliana eo amin'izay mety misy fahoriana sy alahelo. Ho vavolombelona ianareo, ho ny andinin'ny fahavalo amby efapolo. Izany no iantsona antsika ry havana. Raisoa ny tsodrano ny tompo mba haretanao, midira eo amin'ny fiarahamonina ho mpitondra fifaliana sy fiadanana. Ary ny fahatelo amarana anazy dia eo amin'ny andinin'ny fahatelo amin'ny dimapolo. Izany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary teo ankianjan'ny tempolo isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra. Jerosalema no tanàna, fa ao Jerosalema dia misy tempoly, toeram-pivavahana. Tsy hoe isan'alahady na isaky ny sabata no nandehanan'ireo mpianatra teo ankianjan'ny tempoly, tsy hoe isak'izay matsiaro na hoe rehefa tsy sahirana, tsia, fa isan'andro nandehanan'izy ireo teo ankianjan'ny tempoly. Fa nalehity fahatelo ho amin'ny faharetantsika ao amin'ny Kristy, izany hoe fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra. Isan'andro dia nivavaka
ireto mpianatra. Isan'andro dia nankao amin'ny tempoly teo an-tanàna ireto mpianatra. Ny fandray tsy tapaka tamin'Andriamanitra izy ireo. Misy olona rehefa mba mampiasa ny fifandraisana sika ny teboka maitso, hiteo foana ny ranona teboka maitso connecté foana 7 jours sur 7 24 sur 24 vao manokatra connecté dia manontany ianao hoe rovina ary izy io ny connecté amin'Andriamanitra. Ny olona izay nandray ny tso-dranon'ny tompo mirotsaka eny amin'ny fiarahamonina dia tsy manadino mifandray amin'Andriamanitra tsy tapaka. Ary izany no andrasan'Andriamanitra amintsika, indrindra isika mirotsaka an-tsehatra anatevin-daharana ny mpanompon'ny tompo amin'ny mampandray ny fanasan'ny tompo. Raha te ahatra ny finoana, mivavah isan'andro. Raha te ahatra ny finoana dia manaova toy ny hazo, mitroka rano mandrakariva ka velombelona fa tsy malazo. Raha te ahatra ny finoana, tanterao ny fanekena, mamaky baiboly isan'andro ary mamonjy ny fanompo-pivavahana. Zany driavana no ambarany andinin'ny 7:10 mankeo amin'ny kianjan'ny tempoly isan'andro ankalazan'Andriamanitra. Ho vita anareo zany, ho vitantsika zany raha manaiky hiasan'ny fanahy masina isika. Ry havana malala, Jesosy niakatra ho any an-danitra dia nametraka tso-drano ho an'ny fiangonana. Miaraka aminao isan'andro izy, manatsotra ny tanany ho amin'ny fiainana ho isan'andro izy, manome fifaliana sy fiadanana eny amin'ny fiarahamonina izy, ary miantso anao mba hivavaka sy fandray tsy tapaka aminy. Mahareta amin'ny fiarahana amin'ny tompo eo amin'ny andavanandro mpiainatsika ary fiangonana, mahareta amin'ny fiombonana, ny fiadanana ao anatin'ny fiarahamonina mirindra, mahareta amin'ny fanompona amin'ny fiaraha-mivavaka. Ho antsika ho raisina ho mpandray fanasan'ny tompo, tsy fiafaranako hoe vita ny herintaona, vita ihany izy iny. Alleluia, amen. Tena vao manomboka ny ady. Ainga vaovao, dingana vaovao. Nandraisanao ny tana maherin'ny tompo, ilay nasandra ny tso-drananao. Nametrany anao amin'ny fiarahamonina tiany ametranao fiadanana sy fifaliana, ary ampahirezany anao mba hivavaka tsy tapaka. Raiso ny tso-dranon'ny tompo hiainy ny fiadanana ary aza miala amin'ny fiainam-bavaka. Ho an'ireo mbola tsy nanolo teny, tsy nandalo ny taom-pianana katekomena, mbola miantso ny tompo, mbola mitsotra ny tanany, manatona ny Jesosy, aza manao tazan-davitra, raiso ny tso-drano, fiangana vaovao, mandraisa fiangana vaovao mihitsy eo amin'ny fiainanao. Tsy anderery ianao falahitana ny Jesosy ny sandratra nanolotra tso-drano hiaraka aminao, ho tsapanao ny fiadanana manomboka izao raha mety ianao, ary ho satrinao amonjy ny fivavahana sy hivavaka isan'andro tsy ho tapaka. Iandian'ny faharetana, miainga, miverena marina amin'ny tompo ary mahareta amin'ny fivavahana. Amen. Andriamanitra, misaotra anao zahay ny amin'ny fandaminanao ny fiainanay sy ny fiainan'ny fiangonanao. Fa raha nakarina ho any aminao tokoa hamonjy ny seza fiandrianan'i Jesosy Kristy zanakao, dia tsy midika akory fa mandao anay olonao sy ny fiangonanao izy, fa manome anay ny fiadanana sy ny fitahiana avy aminao Andriamanitra. Tompo, manolotra ny tso-drano avy aminao ihany koa ho anay fiangonanao izy. Ko ankehitriny ary izay mahalala ary mandray izany tso-drano avy aminao izany.
dia hosa hirotsaka eo amin'ireo manodidina anay sy ny fiarahamonina misy anay, hizara izany tsodrano nomenao izany, hizara ny fifaliana sy ny fiadanana avy aminao. Fa indrindra Tompo, tsy hanadino ny fandray aminao Andriamanitra, ary tsy hanadino ny ankalazanao aty an-tranonao. Andriamanitra rainay eo, izany no ezaka tianay ho tanterahana amin'ny fanarananao. Tsy efanay nefa izany, tsy vitan'ny traikefanay, tsy vitan'ny fahalalanay, ary tsy vitan'ny ezaka ataonay, tsy tratry ny herinay akory aza ny fanatanterahana izany. Raha tsy eo ilay hery mifananao masina, izay mitarika anay, izay manome hery anay, izay mitsilo anay sy manazava ny sainay sy ny eritreritray. Ahafahanay miroso, miaina amin'izany tsodraninao masina izany. Ary mirotsaka eo anatrehanao ihany koa. Hamitra-pihavanana amin'ireo manodidina anay izay manana disadisa. Hizara fifaliana amin'ireo manodidina anay izay rera-dava, izay ory, izay tsy mahatsapa fifaliana akory eo amin'ny fiainana. Ary taona ireo namanay ihany koa, hankalazanao Andriamanitra sy hifandray aminao Andriamanitra, ahafantatra ny sitraponao sy ny teninao, ka hifandray tsy tapaka aminao. Tomponay malalo, taio ary izao fiangonanao izao, ny olona tsiraray avy ato anivon'izao fiangonanao izao, manomboka ny amin'indray aman-dreny mpitandrina, ny diakona, ny birao, ny fiangonana, ny kristianina maro tsy ankanavaka, na ny ankizy na ny lehibe, na ny antitra na ny tanora, mba samy hiaina amin'izany fiainam-pifaliana ao aminao izany, ary hanana fifandraisana eo aminao, satria ianao nefa nampihavana anay ka nampifandray anay aminao Andriamanitra iray. Tompo, da io ihany koa izao firenena izao, halala sy handray ary hiaina amin'izany tsodrano nomenao izany, ka handeha eo anatrehanao mandrakariva, handroso amin'ny fahatsarana eo anatrehanao. Fa indrindra Tompo, raha hanomboka ny fiainana indray izahay, dia hanomboka fiainana vaovao satria efa mahazo hery, mahazo antoka ilay fitahiana izay nomenao anay. Dia ho voadidin'ny fitahianao tokoa izahay Tompo, ary izay tahianao dia ho voataha mandrakizay. Izany no asahinay mangataka aminao, ny fitahianao ho aminay. Izany no asahinay mijoro eto anatrehanao, handray izany tsodraninao izany. Ka tsy ho ataonay tsinitsinina tsony ane Tompo ny tsodrano izay omenao anay. Tsy ataonay ho zava-poana ny fiandrasana ny tsodrano izay atolotra ho anay. Fa tena hanao zava-dehibe izany izay Andriamanitra, ary indrindra hanao lahara-pahamehana ny amin'izany fifandraisana aminao Andriamanitra izany. Koa mihaino ny vavakay Andriamanitra, ary mamalia ny atakay ahafahanay mijoro ho vavolombelonao amin'ireo fitahiana maro sesehena izay omenao anay. Ary mbola iombonanay ilay vavaka efa nampianaran'i Jesosy zanakao manao hoe: Rainay izay ny lanitra, masinanay anaranao, ho tonga any ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety atao amin'ny lanitra, miany amin'ny sarazanay, ary milany lokay, tahaka namanay sy mikotamo, aza mitondra ny avakamanao, manafana ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Saotra ny tompo sika ry havana nentiny amin'izao fotoana ny asa vavolombelona izao, amin'ny andraisana ireto katekomenina ho isan'ny mpandray ny fanasan'ny tompo. Ao anatin'ny ira fanampy ny 10 no androson'ireo
katekomenina anoloana ny latabatra masina. Havana malala ao amin'ny tompo no ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitondran'ny fiangonana dia fifaliana ao antsika ny no andray ireto olombonjena anampizanandro ho isan'ny fiangonany. Vavolombelon'ny faneken'ireto olona ireto ny antso sy ny fitiavan'ny tompo azy isika ary miombona amin'ny fahatserovana navao indray koa izay efa niantsona sy nandraisana antsika tsiraray avy. Nanaovantsika ny fanekena tsara teo mason'ny fiangonana aokary isika ampiray ny fontsika sy ny fivavahantsika amin'ny fandraisana ireto avantsika ireto mba ho isan'ny tenan'i Kristy ka iombona amin'ny fanasana masina. Efa nampianarana ny fotompinoana kristiana araka ny soratra masina izy ireo ary manatanteraka ny fanekena teo amin'ny batisa. Aoka hivavaka ny fiangonana. Riray mandrakizay eo, misaotranao amin'ny fonay manontolo izahay. Sitrakao mantsy ny anome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsony ny fitiavana anatona anao. Andriamanitra tsara sy mahatoky eo, niny ny fanambaranao izahay dia ho an'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay ka nangataka ny rotsan'ny fahasoavana ho aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izahay na dia malemy azy mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ary ankehitriny rehefa nandray ny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalana ny lalana izorany dia indro tonga eo anatrianao mba hanambara ny finoany. Ry Tompo, mba enoy ireny vavaka rehetra miakatra eo aminao azy ireo. Raisy koa izay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahana izany. Amen. Hoy ny Tompo, izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka. Fa na iza ny ta hamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza no avery ny ainy no ny amiko dia azo zany. Fa inona moa no sy ho azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao kanefa avery ny ainy, ary inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy? Fa na iza no nanao ny sitrapony raiko izay any an-danitra dia izy no rahalako sy anabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovy anay ka eo anatrehan'ny olona dia ke kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovy no andaha eo anatrehan'ny olona dia ho lafo kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Mangataka anareo ary izay ry havana malala mba hamaly ny fanekena ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra teo isany. Ianareo va minan'Andriamanitra paharentsika sady raitsika ny an-danitra izay tiantsika ka nanome an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Mino an Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azy ho tompo sy mpamonjy va ianareo. Moa ianareo manaiky ho an'ny tenanareo ny faneken'ny batisa izay nandraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina mba hizoranareo amin'ny lalan'ny fiainana kristianina ka ho tian'Andriamanitra sy hankatony sitrapony ary ahatsiaro fa ny vavaka sy ny famakiana ny Baiboly
ary famonjena ny fanompom-bavahana sy fanasana masina no adidy sady tombotsoan'ny mino aokary ianareo androso amin'ny fanambarana pabe maso ny finoanareo sy ny fanakenareo ny tompo atreny reto vavolombelona ireto. Noho izany fanekena nataonareo toy izany dia ho amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina no itsofana irano sy andraisana irano anareo isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianareo andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra resitoza ny antso anareo hiala tamin'ny maiza ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Mahazo toerana ianareo miandry ny fiantsoana anareo. Ety ampiandohan'ny fanoronanarana ry havana dia tsara ny mitondra fampahafantarana anankiroa amintsika fiangonana. Ny voalohany ny oraisin-tanana amin'izy ireo dia miisa 10 izany hoe ireo mpandray fanasan'ny tompo avy amin'ny fiangonana FJKM nisafidy mbola hanamafy ny finoany noho ny antony manokana ireo vita confirmation tamin'ny katolika na anglikanina na luteranina izay nianatra 3 volana farafahakeliny ary anatanteraka ny fandraisan-tanana azy ny fiangonana. Ao amin'ireo oraisina ho mpandray fanasan'ny tompo ireo ametrahan-tanana kosa dia misy anankiray no ny fandaminan'ny fianakaviana ao anatin'ny lisitra kanefa no izany fandaminan'ny fianakaviana izany dia ho totosaina any amin'ny FJKM Makadimbahoaka ny fandraisana azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny larana 720 ao amin'ny vehivavy oraisina ho mpandray. Dia mandroso isika misaotra ny avy ao amin'ny voamerany am-panahy amin'ny fiara-miasa fanononana sy ny fikarakarana rehetra. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo ry havana. Aty am-piandohana no hanonana ny Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny avy amin'ireo katekômena oraisin-tanana sy oraisina ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo. Andriana tara vony hary malala olo malala. Noho izany fanekena nataonao toy izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no itsofana irano sy andraisana ianao indray ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra raitsitoza ny antso anao any amin'ny voninahitra hiala tamin'ny maiza ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mahay zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Amen. Sympathie. Rahary malala mamy i Hollande. Noho izany fanekena nataonao toy izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no andraisanay tanananao ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra raitsitoza ny antso anao hiala tamin'ny maiza ho amin'ny fahazavany mahagaga no ampiorina ampitoetra ary hitahiry ianao. Amen. Ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ao adidiko ihany. Amen. Sapana sekoly alahady. Ramana Miary, Mamy Vilolona, Anne-Marie Dorisha Yvette. Noho izany fanekena nataonao toy izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina
no itsofana irano sy andraisana ianao ho isany mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity ary anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana masina. Andriamanitra raitsyto izay niantso anao hiala taminay zao amin'ny fahazavany magaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Tany mafy izay anananao mba tsisy aka ny satroponina itrao. Amen. Sampana sekoly alahady. Andria tsy mametra Lantonirina Julia. Noho izany fanekena nataonao toy izany dia mandray anao amin'ny anarany ray zanaka ary mifanahy masina izay ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity manasanao koa hiaraka aminay andray anjara amin'ny fanasan'ny masina. Andriamanitra raitsyto izay niantso anao hiala taminay zao amin'ny fahazavany magaga no ampiorina mpitoetra ary atantera. Amen. Ary tsy izao intsony no velony fa Kristy no velona ato anatiko. Amen. Sampana sekoly alahady. Raha velon-janahary hery ny aina ionintsoa. Noho izany fanekena nataonao toy izany ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity ary anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra raitsyto izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Fanilon'ny tongo sy fanazavana lalako ny teninao, vondrona fototra laika. Amen. Ravoanginirina Pascaline. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana masina. Andriamanitra raitsyto izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Amen. Sampana sekoly alahady. Razana Maharavo Arisoa. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anarany ray sy ny zanaka ny fanahy masina no andraisana ianao indray ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny masina. Andriamanitra raitsyto efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary hampitoetra anao. Amen. Fa raha toa kosa dia tady an'Andriamanitra aho ary Andriamanitra ihany no tolorako ny teniko. Amen. Sampana vokovoko manga. Lisinarivo Tsiriniaina Victoire. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny masina. Andriamanitra raitsyto izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ampiorina hatanteraka ary ampitoetra anao. Amen. Amindrony fo madio aho Andriamanitra ary avy ao zy olona marina fanahyko ato anatiko. Amen. Sampana vokovoko manga. Rabe tsy mialina Hajasoa.
noho izany fanekena nataonao tao izany dia amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary mifanahy masina no andraisana ianao indray hoy izany mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny masina. Andriamanitra Resito zay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako. Amen. Sampana Kristianina Tanora Zokiny. Ramarobandro Mamy Johnson Theodore. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary mifanahy masina no andraisana ianao indray ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy eto amin'ity fitandremana ity anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny masina. Andriamanitra Resito zay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko ary masina ny anarany. Amen. Sampana sekoly alahady. Andriamampianina Oseany Hertina Fiononan-tsoa. Noho izany fanekena nataonao tao izany dia amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary mifanahy masina no hitsofana irano sy andraisana ianao ho isan'ny momba Kristy ho andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny masina. Andriamanitra Resito zay efa niaiza mahagaga ahatanteraka ampiorina ampitoetra anao. Amen. Akeny amin'ny Jehovah ny nananao ary matoy azy fa ataony tanteraka. Amen. Sampana sekoly alahady. Andriana Valona Maria Fenosoa. Noho izany fanekena nataonao tao izany amin'ny anaran'ny no rano sy andraisana ianao ho isan'ny momba nay fanasan'ny masina. Niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka ampiorina ampitoetra anao. Amen. Ary miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia omeny ianao izay iriny fonao. Amen. Sampana sekoly alahady. Miada tsy alonina miamy ity. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny masina. Andriamanitra Resito zay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka ampiorina ampitoetra anao. Amen. Tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo. Amen. Sampana Tanora Kristianina Zokiny. Rabekoto Rova Sarobidy. Noho izany fanekena nataonao tao izany dia amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary mifanahy masina no hitsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny masina. Andriamanitra Resito zay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga
ahatanteraka ampiorina ampitoetranao. Amen. Tsy anareo no nifidy fa izao no nifidy anareo ka nanendry anareo aho mba handeha sy hamoha. Amen. Sampana sekoly alahady. Raha fanomezan-tsoa rotaniaina voary asina. Izany fanekena nataonao toy izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina no itsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny Kristy, anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra raitsi-toa, izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, ahatanteraka, ampiorina, ampitoetranao. Amen. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoan'izay tian'Andriamanitra dia izay vao antso araka ny fikasany raha teo. Amen. Sampana sekoly alahady. Sampana mpanazava stily. Rakotoarin-jaka henin-tsoa. Izany fanekena nataonao toy izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina no itsofanay rano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra raitsi-toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Fa raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Amen. Sampana tanora kristiana sandriny. Rambalohery Maeva. Noho izany fanekena nataonao toy izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina no itsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra raitsi-toa izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Aoka ny teny vavako sy ny fisainan'ny foko, samy ankasitrahana imasinao Jehovah. Amen. Sampana sekoly alahady, santan'ny fitiavana. Ranaivy-Jaona Jaela Anaïs. Izany fanekena nataonao toy izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina no itsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra raitsi-toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka, ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Mahatokia Jehovah fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Amen. Sampana sekoly alahady, santan'ny fitiavana. Nomen-Janahary Avitiana Eliza. Noho izany fanekena nataonao toy izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina no itsofanay rano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay ho amin'ny fanasany masina. Andriamanitra raitsi-toa izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka, ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Mifaly mandrakariva ho amin'ny tompo, hoy izao indray mifaly. Amen. Sampaty. Raoel Kanto Sarika Elodie.
noho izany fanekena nataotao izany dia amin'ny anarany raisy zanakary fanahy masina notsoa fanahy rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra Kristy izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary amin'ny toetra anao. Amen. Sampana Kristiana Tanora Zandrina. Raha soa mananjara tokony aina sarobidy. Noho izany fanekena nataonao tao izany dia amin'ny anarany raisy zanakary fanahy masina no andraisana ianao sy hitsofana irano anao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra Kristy izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Jehovah dia akaiky izay rehetra miantso azy dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Amen. Sampana sekoly alahady. Raha tsy mba zafy ny avoko hanitry arivo. Izany fanekena nataonao tao izany dia amin'ny anarany raisy zanakary fanahy masina no andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra Kristy izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitsangana mihazafafa tovana amin'ny fahazavanao ary amin'ny voninahitra Jehovah efa miposaka aminao. Amen. Vondrona fototra laika. Razakanaivo Rabe mihoatra hiandraina hasina Leslie. Noho izany fanekena nataonao tao izany dia amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofana rano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra Kristy izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Maro ny hevitra ao am-pon'ny olona fa ny fisainan'i Jehovah no haharitra. Amen. Sampana sekoly alahady. Razakanaivo Soandrianina Ava. Noho izany fanekena nataonao tao izany dia amin'ny anarany iray sy ny zanakary fanahy masina no hitsofana rano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra Kristy izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Satria malala eo amin'ny masika ianao, eny be voninahitra sady tiako. Amen. Sampana sekoly alahady. Razanahary manga Rina Soa Lalatiana. Noho izany fanekena nataonao tao izany dia amin'ny anarany iray sy zanakary fanahy masina no hitsofana rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra Kristy izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay miny azy koa. Amen. Sampaty. Nomenjanahary Steve.
noho izany fanekena nataona toy izany dia amin'ny anaran'ny resy zanaka ary fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao ho isany momba ny tenan'i Kristy eto amin'ity fitandremana ity, anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra raha tsy toa izay efa niantso anao, hiala tamin'maiza ho amin'ny fahazavany mahagaga no ampitoetra, ampiorina ary ahatanteraka anao. Amen. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natao izao aho. Amen. Sampana fifoazana, sampaty. Rabe Harijaona Manda Arotina. Noho izany fanekena nataony toy izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra raha tsy toa izay niantso anao hiala tamin'maiza ao amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka, ampiorina ary hampitoetra anao. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra nahay toy izao ahy. Amen. Sampana tanora kristiana sandriny sekoly alahady. Raha fanomezan-tsoa lahatry ny aina Isaia. Izany fanekena nataonao toy izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany toa. Andriamanitra raha tsy toa izay efa niantso anao, hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka, ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Matokia Jehovah amin'ny fonao rehetra, fahaza miankina amin'ny fahalalanao. Sampana sampaty, sampana sekoly alahady. Raha kotomanan-tsoa ravaka ny aina. Noho izany fanekena nataonao toy izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra raha tsy toa izay efa niantso anao hiala tamin'maiza ao amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Jehovah no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Amen. Vondrona fototra laika. Raha mily manitra iriny aina Ioanna Ratianarivo. Noho izany fanekena nataonao toy izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra raha tsy toa izay efa niantso anao, hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izy rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Sampana sekoly alahady, sampana fifoazana. Randriamanana itokiana. Izany fanekena nataonao toy izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra raha tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka, ampiorina, ampitoetra anao. Amen. Isika ty satria izy efa tia antsika taloha. Amen. Vondrona fototra laika. Randriamanjato feno.
izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina no itsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny Tompo. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy hampiorina ary amin'ny toetranao. Amen. Manatonan'Andriamanitra dia anatona anareo izy. Amen. Sampana lehilahy kristianina. Ratsimba Rajaonary nomena ho fitahian-tsoa Clément. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny masina. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka hampiorina ary hampitoetranao. Amen. Maneke azy amin'ny aleanao rehetra, viza andamina lalanao. Amen. Sampana sekolelahady, sampana tanora kristianina zandriny. Ravoninjatovo Josue fitiavana Ramilmanitra. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny masina. Andriamanitra ray sy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetranao. Amen. Aza matahotra fa mombanao ary aza mierikerika foana fa izaonao Andriamanitra. Amen. Sampana sekolelahady, sampana fifazana. Razafy mahatratra lalaina Jilanina. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny Tompo. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetranao. Amen. Aza mety ho resiny ratsy ianao fa reseho amin'ny sony ratsy. Amen. Sampana sekolelahady. Steve Sergio. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina no itsofana irano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny masina. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka hampiorina ary hampitoetranao. Amen. Fa raha manao ihany koa izao na dia tsy mino aiza nareo dia mino ny asa. Amen. Sampana sekolelahady. Tsy beny izany Arslanina Haris. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy eto amin'ity fiangonana ity, anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny masina. Andriamanitra ray tsy toa izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka hampiorina ary hampitoetranao. Amen. Ka tsy menatra aho satria fantatro izay inoko ary matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra efa natolotra azy mandra-piavan'izay andro izay. Amen. Sampana fifoazana. Vonjiny aina Harson Angelico.
Izany fanekena nataonao toy izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka fanahy masina no itsofana irano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy eto amin'ity fitandremana ity, anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra ray sy toza efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no mahatanteraka ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Tsara ny mialoka amin'ny Jehova noho ny mialoka amin'ny olona. Amen. Sampana sekoly alahady. Atreo ariavana ny fandraisana ireo mpandray katekomenina ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo tamin'izao andro niakarana izao. Aoka hitsangana isika rehetra hivavaka. Tompo Andriamanitra, misaotra anao zay no ity ora nomenao iainanay eto anatrehanao ity. Apetraka eo an-tananao Ray, ireto mpanomponao zay vao avy nanamafy ampabe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra Ray io, no niantso azy ireo koa namaly izany antsonao izany izy ireo. Taio ny fanapahan-kevy ny toetra amin'ny fahatokinanao, ka mba omeo azy ireo ny hery aharetany amin'izany. No niasa amin'ny fanainao masina, ianao ihany no aoka anomana azy anatona ny latabatrao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, ataovy matanjaka ny finoany, sy ho azo ozongozonina ny fanantenany, ary mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany, ary isehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao, ho vavolombelona na amin'ny teny na amin'ny asa. Mivavaka aminao izahay Tompo, mba omeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina, hibanjina ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenanao ho an'ny zanakao. Eno izahay riray ny famindrampo, fa amin'ny anaran'i Jesosy zanakao, malalanao, sady mpamonjy anay, no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Zao dia natanteraka ny anjara hira ny mpandray fanazan'ny Tompo andiany faharetany. Ni
ry mpandray ny fanasan'ny tompo vaovao tany mafy izay anananao mba tsy siaka ny satroboninahitra dia mitomboa amin'ny fahatsalana rehetra ho voninahitra Andriamanitra raintsika mahireza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany dia mandihana amin'ny fifalian'ny tompontsika mahereza sy matanja famombanareo ny tompo. Amen. Hoy Jesoa, efa mena ny fahitana rehetra ny an-tany, koa andehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray Zanaka ary Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko sy ho aminao mba mitaranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao aho. Ary tao aminy koa ny namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famorany Kristy, fa niarany levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra ganazy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesoa, fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafy a Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika, tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesoa. Noho izany ary Ray aman-dreny niteraka sady mpiantoka ny zaza, misy fanekena ataonareo teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Moa manolotra ireto zaza ireto ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa, ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anareo fianarana ho an'azy reto amin'ny fiainanareo rehetra. Ekenareo va ny anatanterahany fiangonana amin'ireto zaza ireto ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalan'izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy ny ekeny an'i Jesosy Tompo mba azoiny hery andavany ny asan'ny Satana rehetra. Vonina hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady va ianareo. Ekenareo va ny hampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao, ary ianao izay hahatonga azy ho mpandray fanasan'ny tompo. Efa haren'Andriamanitra ny fanekenareo matoky azy hanampy anareo amin'izao andraikitra masina ny ekenareo izao izy, ny heriny tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana akory havana dia tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra raisitsika. Aoka ary hitsangantsika hivavaka. Andriamanitra raitsy toa, tia dia tianay fitiavanao dia mialoha ny fitiavana ianao. Tsaroinay zao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany sakramentany batisa, koa mitalao aminao izahay iray eo manatrehanay. Aoka ny fanahinao masina hanome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovan'izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity, ary manasa ny loton'ny nofo, angatahanay mba ho famantara ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy anay izao. Reto zaza atao batisa reto, ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao, ampita fino zanakao izy ary ampiray-sendrika aminy, no ny asan'ny fanahinao masina mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitrao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao sady mpamonjy anay. Amen. Rasoa manana hafaliana Ashley Ambintso. Zao anaka manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho aminao mandrakariva ny Tompo. Amen. Rabekoto Arson Orlando. Zao anaka manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho aminao mandrakariva ny Tompo. Amen.
Rabekoto Arson Idéal Fity. Zaho anaka manao batisanao amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho aminao mandrakarivany ny tompo. Amen. Raha Samuelina Ainasoa Elody. Zaho anaka manao batisanao amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho aminao mandrakarivany ny tompo. Amen. Ndeha hivavaka isika ry havana. Falo misaotra anao zay tompo fa tanteraka fanindrinreto ray aman-dreny reto miombinainao amin'i Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakanao Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia nitehirizanao ireto zaza ireto eo ambany fahasoavanao ka mba hampahatra azy hatramin'ny farany fihavana aminao Andriamanitra zanaka fanahy masina. Ampio ny ray aman-dreny sady mpiantoka mba hazony manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrihanao. Omban'ny fahasoavanao anie ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ireto zaza ireto. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Izao no teny fanomezan-toky tononona ho anareo. Aza matahotra hoy ny tompo fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao. Mandiana ray aman-dreny malala tezao hitombo ao amin'Andriamanitra raintsika ny zaza vita batisa. Miderahan Jehova fa tsara izy fa mandrakizay famindram-pony. Ry havana malala ao amin'ny tompo amin'izao andro lehibe sy feno fifaliana izao dia mijoro eto izahay katekomenina maneho ampanetretena sy fisaorana ny hafalianay noho ny nahafahanay namita ny fotoam-pianarana sy fanomanana ho amin'ny fandraisana anay ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Voalohany indrindra misaotra n'Andriamanitra satria izy no nanome aina, fahasalamana, hery, fahendrena ary fiarovana nandritra amin'ny fotoana rehetra ny anaranay. Raha tsy ny fahasoavany dia tsy ho tafita teto izahay ary izy no nitaridalana sy nanamafy anay tamin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahy masina. Manaraka izany dia misaotra indrindra ny biraon'ny fiangonana, ireo mpihevitra rà ary ireo mpandray ny fanasan'ny tompo izahay noho ny fandraisana, ny fitariana ary ny fikarakarana rehetra nataonareo ho an'ny fiainan'ny fiangonana sy ho an'ny fanabeazana anay. Nahatsapa izahay fa tena zanaky ny fiangonana tokoa. Misaotra ihany koa ny fiangonana manontolo izay nivavaka sy nanohana anay mandrakariva. Ny fisianareo sy ny firaisanareo aminay no nampahery anay androso hatrany amin'ny finoana. Tsy adininay ny misaotra anareo ankohonana sy fianakaviana ary namana izay nanotrona anay tamin'ny fomba maro samihafa, na tamin'ny vavaka, na tamin'ny famporisihana, na tamin'ny fanohanana isan-karazany. Andriamanitra ny hamaly fitahinanareo. Mankasitraka manokana ny voamierany aim-panahy izahay izay tena nitantana sy nanaraka akaiky anay nandritra n'izao taom-pianarana izao. Ny fikarakaranareo sy ny faharetanareo dia tena nanampy anay ahatakatra bebe kokoa ny finoana sy ny fiainana kristianina. Misaotra ireo mpitandrina mizatra rano fandimby ihany koa izahay noho ny fanompona sy ny fampaherezana nataony teto amin'ny fiangonana. Ary misaotra manokana ny mpitandrina izay tena nanefy sy nitaizanay tamin'ny fampianarana maro sy lalina nataony. Tsy vitany hoe nampianatra fahalalana fotsiny izy fa nanoro lalana anay koa mba hitombo amin'ny finoana sy ny fahamasinana ho tsaroanay mandrakariva ane izany. Ho mariky ny hafalianay sy ny fankasitrahanay dia manolotra ho an'ny fiangonana izahay voninkazo velona anankiroa ary vola mitentina roa tapitrisa ariary ho fandraisana anjara amin'ny hoenti-manana ny fanamboarana ny tilikambon'ny fiangonana ary koa fanomezana tsotra ho an'ny mpitandrina, ny mpitandrina mizatra rà, ny mpamorona hira sy ny mpanentana anay. Ary raha sitrapon'ny tompo
dia amin'ny andro pentekosta ho avy izao no anolorana izany. Farany, engany e izay nandray izao fanabeazana izao, mba tsy ho pihainy ny tenin'Andriamanitra fotsiny ihany, fa ho mpianatra sy ho mpitory koa ka hanompo azy amin'ny fiainana manontolo. Fa matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hatanteraka izany mandra-piavy ny andron'i Jesosy Kristy. Amin'izao fotoana feno fahasoavana sy fifaliana izao koa, dia manao antso ampitiavana izahay ho an'ireo tanora sy olon-dehibe rehetra izay feno 12 taona no miakatra, mba hanolo-tena ho an'ny Tompo ka hiditra ho katekomenina amin'izao taom-pianarana vaovao izao. Tena zava-dehibe ny mianatra sy mahalala bebe kokoa an'i Kristy sy ny teniny, satria izany no manamafy ny finoana sy manomana ny fiainana kristianina marina eo anivon'ny fiangonana sy eo amin'ny fiainana andavanandro, indrindra amin'ny fiainana mandrakizay. Koa aza misalasala mamaly ny antson'ny Tompo, fa izy no miantso antsika hanatona azy sy hitombo amin'ny finoana. Hoy Jesosy, ndeha anarakay fa ataoko mpanarantolona ianareo, ary hoy koa ny tenin'Andriamanitra, anio raha iain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Koa engany e, ho maro no hamaly ny antson'ny Tompo amin'izao taom-pianarana vaovao izao. Mankasitraka indrindra ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra fiadanana ho anareo. Hosetry ny fisaorana voatanisan'ny katekomenina teo dia tononona ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe misaoran'i Jehovah ary fanahyko izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina. Dia ny Tompo mbola hiazona anareo, hampaharitra anareo, ny Tompo mbola hanampy anareo amin'ny fijoroana vavombena kasy anareo eny amin'ny fiarahamonina. Izy Tompo ny fiantsoana no mbola hampahery anareo mba haretana hatramin'ny farany. Ny irariana dia hatratra ny pentekosta koa ianareo, indrindra ireo hiatrika ny fandraisana azy ireo ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Mirary ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy. Raiso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ane ho an'ny rahalahy, afitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny fahasoavana ane ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona, mandihana amin'ny faharetana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
raiso hany ity no tena izay omeno anareo zao no ataovy ho fahatsiavinao. Hoy Jesosy Kristy, sotronareo rehetra ity fa ity no raha dia niampy fanekena vaovao izay latsaka ho andrehetra ho famelan-kely zao nataovy ho fahatsiarovana na oviana no sotro ianareo.